Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy dia ankafalinina inday ary no izarana amintsika rehetra ny tokantrano any ny vaovao mahakasika ny metotoetry ny andro amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay vaovao mahakasika ny metotoetry ny andro izay dia araky ny hitantsika any amin'ny sarin'ny zalabolana tahantsika atoriana koa ato misy an'ny Freddy rivodoza cyclone tropicale izy tamin'ity anio ity zany hoe somary efa mahery vaika. Raha ny mahakasika azy manokana hatreto aloha somary mivoaka miakandevana tsikelikely hatrany ity rivodoza ity ny vaovao misimisy mahakasika izay kosa dia ho zaraintsika eto ho any amin'ny faraparan'ny herinandro any ho any amin'ny herinandro ambony zany vao misy fataiky amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny visin'ity rivodoza ity. Ho an'ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny kosa araky ny tahantsika dia ho mainamaina tahaka izao ny nosy Madagasikara raha ho an'ny tamin'ity anio ity. Zany hoe somary mbola hitaratra zany andrafitra ny metotoetry ny andro mifangaro ao ny tsodrarivotra atsimatsinanana fa mahery vaky kokoa nefa na izany ary ny avy ety andrefana manontolo aty zany hoe ahitana orana tandrifindrahona mety rahankotroka ny faritra maro manerana ny nosy ho an'ny 3 andro manaraka ankoatra ny aty amin'ny farany atsimon'ny nosy sy manodididina ny motsiraka avaratra atsinanana ny nosy aty. Hojerentsika amin'ny atsipiriany zay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina aloha dia nisy zany atao hoe sisan'oram-baratra aty amin'ny tany meraka mahazo ny andro vazy iny motsiraky ny Boeny sy Sofia iny ny ankoatr'izay kosa dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Mahakasika ny tolakandro dia nisy ny orana tandrifindrahona izay mety rahankotroka saika manerana ny nosy ankoatra ny aty amin'ny ratsinanany faritra Diana ny lanatsanana faritra Sava ny faritra Nananjorofo atoraka izany ihany koa dia somary maimaina aty amin'ny Androy sy Anosy dia ny farany atsimon'ny faritra atsimo andrefana aty. Mahakasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia manodidina ny 5 ka 7 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany 30 mihoatra ny motsiraka atsinanany nosy manontolo iny araka amin'ny 30 mihoatra ny motsiraka andrefana manontolo aty atsimo andrefana aloha ny mafana indrindra 4 sy 5 degré Celsius. Toy ny toetry ny andro ihany ho an'ny zoma kosa indray dia mbola mitoy ny orana tandrifindrahona arankotroka amin'ny faritra maro manerana nosy ny afovoantany ny andrefany afovoantany manontolo iny ka aty avaratra maimaina amin'ny ankapobeny ny motsiraky ny faritra Boeny sy Sofia ary aty amin'ny Sava Analanjorofo sy ny faritra atsinanana aty toraka izany koa mandraondrahona ny faritra Androy sy Anosy ny tapany atsimon'ny faritra atsimo andrefana hatrany. Ny vinavinan'ny maripana ho an'ny zoma kosa indray dia manodidina ny 20 ka 9 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany ny motsiraka atsinanana dia mbola araiky amin'ny 30 mihoatra hatrany aloha ny ambony indrindra ary atoraka izany koa motsiraka andrefana araiky amin'ny 30 mihoatra ny maripana mafana indrindra amin'iny andrefana iny. Ny mafana indrindra manerana nosy kosa dia aty amin'ny faritra Sofia mahita ny Antsohi mahita 4 degré Celsius toraka izany ihany koa Toliara 4 degré Celsius ary ny faritra Androy mahatratra 30 degré Celsius. Faranantsika ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy dia mbola mitoy ny oram-baratra ny amin'ny ankapobeny aty amin'ny afovoantany iny mahazo ny fahavalo-pitovinany ny atsimo atsinanana ka taty Port-Dauphin toraka izany ihany koa ny Betsiboka ny mahazo kely ny tany melaka ary misy taty amin'ny motsiraky ny faritra Sofia maimaina araka izany ny aty andrefany nosy sy atsimo andrefany nosy rehetrarehetra iny ary miampy ny aty amin'ny Sava koa zany somary maimaina teto atsimo ary Analanjorofo sy ny faritra atsinanana. Raha ny maripana ho an'ny sabotsy kosa indray ary dia manodidina ny 20 ka 17 ny mafana indrindra aty amin'ny afovoantany raiky amin'ny 30 ka 3 ny motsiraka atsinanana mbola maherin'ny raiky amin'ny 30 avokoa ny motsiraka andrefany nosy manontolo ny mafana indrindra kosa dia Toliara sy ny faritra Androy 30 degré Celsius ary aty avaratra dia 4 degré Celsius any Antsohi any. Dia misaotra anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary manasanao hatrany anaraka ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro ao ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara ary ny tranokala www.meteomadagasikara.mg ary farany ny application mobile Météo Madagasikara officiel. Dia makasitraka anao manaraka indray veloma tompoko.